Ndao ary tsika hiditra amin'ny etapany voalohany ato amin'izay tsika zao ty ny fahotana. Fahotana. Io no antony ilana ny filazantsara. Ny ilana ny filazantsara tompoko tsy hoe satria ianao be problème. Ny antony filazantsara tsy hoe bokany trosa ianao. Ny antony ilana ny filazantsara tsy hoe marary ianao. Ny antony ilana ny filazantsara tsy hoe mantra ianao. Fa ny antony ilana ny filazantsara dia satria mpanota ianao. Fa zany ny antsoin'ny olona rehetra, ny olona anaraka anazy. Makanesa aty aminay fa ho afaka ny trosanao. Fa afaka trosana ianao ndra fa afaka folo taona ianao dia bokany trosa ihany raha mbola io fomba fanaonao io fiainanao e. Makanesa aty aminay dia tsy mahantra tsony ianareo. Tsy mahantra ianao androany fa lamba mena sisa tafianao afaka 20 taona. Makanisa aty aminay dia tsy arary tsony ianao, tsy marary ianao androany fa any am-pasany ianao farana afaka 70 taona. Tsy izany filazantsara, tsy filazana tsara zany, fa mpanantenana sandoko zany. Ny filazantsara dia zao mpanota ianao ary mendrika ao faty, fa zao misy vahaolana ny amin'izany. Zaraintsika maromaro no ty tapany anankiray ity momba fahotana. Jerentsika aloha ny fahotany jentilisa. Zay ny tondran'ny Paoly azy raha ny tena mariny. Hoe ny jentilisa ane ka mpanota e. Reo le tsy mahalala an'Andriamanitra reo ane ka mpanota e. Le olona tsisy mpitoro filazantsara mpanompo sampy reo ane ka mpanota e. Okey, falifaly be ny Jiosy. Talisa za fa mpanota lisany. Aza maika aloha ny toko faharoa ndray e. Dia milaza indray izy hoe raha ianao miseho moralista hoe le mpiteny hoe manaova an'izao aza manao an'izao, manaova an'izao aza manao an'izao, mpanota koa nge ianao e. Toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo, ianao koa ne mpanota e. Ary aza taitra ianao. Fa ny Jiosy koa kay mpanota. Mpanota daholo koa kay ny Jiosy. Toko faharoa andiny fahafito ambin'ny folo hatramin'ny toko fahatelo andiny fahavalo. Rehefa ataony safea, toko fahatelo andiny fahasivy, dia kay mpanota daholo ny olona rehetrarehetra. Tsisy afaka amin'io. Fa ianao afaka miteny amiko hoe zany mbola mpanota, zany tsara noho ianao ry faly e. Okey, tsara noho izay ianao. Fa za nahazo filazana tsara noho ianao. Fa na tsara noho izay ianao, na tsara noho ny olombelona rehetra eto ambony tany ianao, dia mbola inona ihany? Mpanota ihany. Dia izay no tantarainao anatin'io. Taovaka itsika amin'izay bokin'ny Romana dia hitanao hoe horesy lahatra ianao androany mpanota daholo kay ny olona rehetra. Andiny faharoapolo ty fa ny antsika le andiny fahatelo amby roapolo le famotinana. Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana voninahitr'Andriamanitra. Fa famotinana an'ity ny dikan'iny. Mila azonao ny toko voalohany andiny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny toko fahatelo andiny faharoapolo dia izay ny toy an'iny. Ndao ry idirantsika amin'ny fahotany jentilisa. Ahoana ny amin'ny olona? Zay foana le olan'le mpitoro filazantsara. Ahoana ny amin'ny olona zay tsy mbola nahare momba an'Andriamanitra, tsy mbola nisy mpitoro filazantsara mihitsy tany aminy. Mpanota vereny, verivereny. Dia hozy izy Paoly hoe, reny olona reny ene ka mahalala an'Andriamanitra e. Sao dia verinareo tsy mahalala an'Andriamanitra reny. Na tsisy mpitory ary tany aminy, na tsisy fiangonana ary tany aminy dia mahalala an'Andriamanitra foana reny olona reny. Vakitsika ny andiny fahavalo ambin'ny folo sy ny toyany. Fa aseho avy any an-danitra ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarinan'ny olona izay mangeja ny marina amin'ny tsy fahamarinana. Izay tezitra mihitsy Andriamanitra satria ratsy ny olona ary tsy marina ary gejay ny marina dia soloany tsy fahamarinana. Satria manina ozy izy? Izay fantatra ny amin'Andriamanitra dia miseho ao am-pony reny. Io kaikay ny momba an'Andriamanitra efa hita ao am-pon'ny olona rehetra. Na reny le jentilisa be, mpanompo sampy be, silamo be, bodista be, dia efa naseho ao am-pony reny izay fantatra ny amin'Andriamanitra. Fa naseho n'Andriamanitra tamin'izany. Naseho n'Andriamanitra tamin'ny olona rehetra zany. Tamin'ny fomba ahoana? Aizitsika ato zao. Fa ny fomba ny tsy hita maso, ilay fiasan'Andriamanitra izay tsy hitantsika maso io.
Zany hoe ny heriny mandrakizay sy mahandriamanitra azy dia miseho hatramina hariany izao tontolo izao ka fantatra sy hita amin'ny zavatra nataony any ka tsy manan-kalahatra ireo. Ny momba n'Andriamanitra rehetra zany ny herin'Andriamanitra dia vao mijery zavaboary ianao dia efa hitanao hoe misy Andriamanitra milay vera nanao an'izao. Vao mijery zavaboary. Jereo anie ilay loko isan-karazany. Wow! Raha tsisy Andriamanitra tsy mahavita an'ireo karazana loko be dia be ireo. Izy ianao ara-jambo. Okey, dia tsy mahita izy. Fa mahatsapa izy hoe mafana, mangatsiaka izany. Izany misy malemy, izany misy marokoroko, izany misy mamparikoditra. Izany asehon'Andriamanitra amin'ny olona rehetra. Dia mihaino ny sofinao. Izany misy be feo. Izany misy vorona kely mafatifaty misitsika. Izany misy karazany be dia be. Amin'Andriamanitra daholo izany rehetrarehetra izany. Dia vao mare an'izany ny olona, vao mahita an'izany ny olona dia mahita ny herin'Andriamanitra mandrakizay sy ny mahandriamanitra azy. Nasehon'Andriamanitra tamin'ny hatramina hariana an'izao tontolo izao dia fantatra amin'ny zavatra nataony. Noho izany tsy misy olombelona eto ambonin'ny tany manana excuse ka afaka hiteny hoe satria izay tsy nisy nitorika. Nahalala an'Andriamanitra ianao. Tsy manana excuse izay ny dikany hoe tsy manan-kalahatra. Sans excuse daholo ny olombelona rehetra eto ambonin'ny tany. Fa nahalala an'Andriamanitra izy saingy maninona? Tsy te halala. Fa miseho milay. Tsy te halala an'Andriamanitra. Zay mihitsy ny teneniny. Na dia andiny faraka amin'ny roapolo tsika izao. Mamaky fotsiny angentsika ireo olona. Tonga sao eto amin'ny gasy mahay mamaky baiboly. Mamaky fotsiny tsika. Fa na dia nahalala an'Andriamanitra azy izy dia tsy mba nankalaza azy arak'izay mendrika ho an'Andriamanitra sady tsy mba nisaotra azy. Fa tonga maizy, tonga zavapoana izy amin'ny fisainany ary ny maizina ny fonodonto. Nandoka tena hoendry izy ka tonga adala. Izy nefitra hoe zay rangano milay, zay rangano mavita zavatra. Ary ny voninahitra tsy mety loha dia ny soloany sary maneho olombelona mety loha sy vorona mba amin'ny biby manatongotra efatra ary zava-manaina mandady sy mikisaka. Dia izay no mahatonga anazy manompo sampy. Mahalala an'Andriamanitra izy saingy tsy te halala an'Andriamanitra fa miseho rôlina dia izy hoe izay no manamboatra an'Andriamanitra arak'izay tianay. Dia manamboatra sampy izy endrika Andriamanitra. Dia ozy izy nareo hoe misy olona ane tsy manompo sampy e. Manompo sampy daholo ny olona mahalala an'Andriamanitra na tsy mahalala an'Andriamanitra. Zao, tsy maintsy misy sary ato. Io, reo zao sary ny zavaboarin'Andriamanitra. Ny soloany an'ireo ilay endrika Andriamanitra. Soloany an'ireo ilay voninahitran'Andriamanitra tsy mety loha. Soloany sary maneho olombelona, maneho vorona amam-biby. Mba be valera kosa ny volako androany. Maneho zava-manaina manandady sy mikisaka. Soloany olona an'ireny ilay voninahitran'Andriamanitra. Izay no mahatonga ny olona mpanota daholo. Jereo tsara io voninahitran'Andriamanitra io tadidio io fa hiverina foana io voninahitran'Andriamanitra io izay ny soloany sary. Sarina olombelona, sarina vorona, sarina biby, sarina zava-mananaina mandady sy mikisaka. Izay mameloka ny olombelona rehetrarehetra. Nahalala an'Andriamanitra izy fa tsy te halala fa miseho hoendry. Ny zava-bitany notopoiny, izay ilay miseho hoendry. Izay zavatra vitany foana ny Jiosy tiavany. Topoiny, jereo izay efa manana an'izao, jereo izay efa navita an'izao, jereo izay efa nanao an'izao. Mamaky fotsiny tsika. Vokatra izay, eto mantsy ny olana. Rehefa antanina ny olona, tsy antanenareo satria ela be. Raha vao antanina ny olona hoe inona ny atao hoe fahotana, dia ny olona mangala-pihinana, mandainga, mamono olona, mijangajanga, fokasigara, mitsotro toaka. Any amin'ny sekoly alahady izany. Ny sekoly alahady mamaly izany. Ny fahotana dia ilay teo hoe mahalala an'Andriamanitra ianao fa tsy te halala. Dia jerentsika amin'izay, reny zavatra ireny tompo vokatry ny fahotana fa tsy reny ny atao hoe fahotana. Mateo ianao manao re dia vokatry ny fahotana. Natolotra Andriamanitra amin'ny faharatsiana ny olona vokatra izay. Rehefa tsy te halala an'Andriamanitra ianao dia atolotra Andriamanitra. Ndana re, ndana makany amin'ilay tianao e. Intelo ny averiny io teny io. Izay ilay lazaiko hoe rehefa mamaky baiboly dia mila jerena tsara foana ilay teny miverimberina. Natolotra Andriamanitra. Dieu les a livrés. Na tianao na tsy tianao, ndana mandeha any ozy Andriamanitra. Maka izy. Andiny fa efatra amby roapolo.
izany nanoloran'Andriamanitra azy tamin'ny filan'ny fony. Atolotra Andriamanitra. Zany ny tianao, ndana re. Zany hoe mahatonga ny prosperité mahazo, lasa mpanankarena ny sasany. Ny sasany ihany a, indrindra ny pastera. Fa ny ankamaroany vao mainka mihamantra. Satria ny arena ny ilain'ny fonao, ndana re. Natolotra Andriamanitra azy amin'ny filan'ny fony ho amin'ny fahalotona mba hifanalany voninahitra amin'ny tenany avy. Nosoloin'lainga ny fahamarinan'Andriamanitra ka nanaja sy nanompo ny zavatra natao izy fa tsy mpanao izay isaorana mandrakizay. Amen. Dia atolotra Andriamanitra amin'ny filan'ny fony ny olona satria tsy te halalan'Andriamanitra fa te hanindrahindra ny tenany fotsiny dia izay no mahatonga ny olona lasa manompo sampy. Io. Ny zavatra natao ny tompoiny tsy hajainy. Ny création ny tompo sy hajainy fa tsy ny créateur. Izay isaorana mandrakizay. Amen. Dia izay mahatonga ny olona mpanompo sampy. Ny mpotsampy izany vokatry ny fahotana. Fa ny fahotana dia ianao tsy te halala an'Andriamanitra. Nefa mahalala azy ihany. Amin'ny alalan'ny zavatra hitanao manodidina anao rehetra. Mpotsampy izay ny voalohany indrindra. Faharoa, nanoloran'Andriamanitra azy, natolotra Andriamanitra. Io andininy fahaenina amby roapolo tsika izao. Izany nanoloran'Andriamanitra azy ho amin'ny filan-dratsy mahavoafady. Tanareo, tolotra Andriamanitra faharoa. Vao miteny ny olona hoe, ka tsy hitantsina fa izay nanaovan'Andriamanitra anay, izay efa teraka ohatr'izao mihitsy e. Sazon'Andriamanitra io. Bebaka ihany ny vahaolana io. Inona no tiako lazaina? Oh Dio. Amin'ny filan-dratsy mahavoafady. Fa ny vehivavy tao aminy dia nanova ny fanaony ara-boajanahary ao amin'izay tsy fanao. Toy izany koa ny lalahy namela ny fanaony amin'ny vehivavy izy ka mahay amin'ny fampilany samy lehilahy. Ny fanao izay mahamenatra izy ireo ka nandray tao amin'ny tenany ihany ny valin'izay tokony ho azy noho ny fiviliany. Natolotra Andriamanitra makany mihitsy izay tianao, ndana makany. Any ianao. Dia lazaina amin'izay ilay izy amin'izao fotoana izao hoe aretiny efa toetra mihitsy hoe efa izany nanaovan'Andriamanitra azy dia manaprofo ianao fa sazon'Andriamanitra izany. Vokatry ny fahotana ny homosexualité. Tsy iny fotsiny le divana. Tsy le homosexualité le divana. Laha ny andro ianao miady amin'ny homosexualité. Azonareo, raha misy hazo anankiray ka feno biby le voany eo, na hitsanao injato ary ny hazo iny, raha vao maniry voa iny dia misy biby foana. Azonareo ve? Tsy maintsy ny fakany sy le tany no amboarinao asianao fanafody izay vao tsisy biby tsony iny. Fa ny antsika ny olantsika, le voa no ahitsantsika, dia mieritreritsika fa rehefa maniry voa dia lasa tsara rehefa avy eo. Tsy mety tsara izany io. Izay ny atao hoe fahotana. Dia ny fahotana mila reglentsika fa tsy mivokatra ny fahotana akory. Tsy maintsy ny fiverenana amin'ny Jesosy Kristy ihany vahaolana ao anatin'io. Izay ny fanolorana faharoa. Indray izany ilay fanompo-tsampy. Faharoa, ilay fanolorana. Ny fahatelo, andiny ny fahavalo amby roapolo tsika izao. Vakiko amin'ny DM izy. Nataon'ny olona tsinitsinina ny mahalala an'Andriamanitra. Io, tsy te halala an'Andriamanitra ny olona. Tsinitsinina izany. Aty aloha aty misy fa tsy manaikitra. Nataon'ny olona tsinitsinina ny mahalala an'Andriamanitra ka izany nanoloran'Andriamanitra azy. Tanareo, Andriamanitra manolotra anao anatin'io. Ary efa vokatry ny fahatezeran'Andriamanitra io satria hitantsika ny andiny fahavalo ambin'ny folo teo hoe efa miariary ny fahatezeran'Andriamanitra. Vokatry ny fahatezeran'Andriamanitra io. Izany nanoloran'Andriamanitra azy ho entin'ny sain'ny brika. Mba ho voatarika anao tsy tokony hatao. Dia jereo amin'izay reto lista reto. Dia mario le anao, tia za, tia misy anahy, tia misy anahy, tia misy anahy. Natolotra Andriamanitra ho amin'izany tsika. Vokatry ny fahotan'ireo. Ndao ary. Feno tsy fahamarinana rehetra. Ny faharatsiana. Ny fitiavaka rena ary ny lolo-po izy. Feno fialonana. Vonon'olona. Fifandirana. Fitaka. Otrompo, mpanendrikendrika, tonga mpanaratsy olona, mpankahalan'Andriamanitra, etika amin'ny diso toerana, préare, mpiavinavina, mpamoron-dratsy, tsy manaiky ray aman-dreny, tsy manam-pahalalana, tsy azo itokisana, tsy mifaditrovana, tsy mahay miantra. Zany. Reo rehetrarehetra reto vokatry ny fahotana satria natolotra Andriamanitra azy satria izy manino? Tsy te halala an'Andriamanitra.
Zay mahatonga amin'ny teny hoe tsy mitombona mihitsy ny filazana hoe za tsy hianatra baiboly satria le haiko ara tsy haiko ny mampiatra azy. Ka ianao natolotra Andriamanitra tato satria ianao tsy te halala azy ko. Vokatra tsy fahalalana an'Andriamanitra nge reo rehetrarehetra ireo e. Za hiezaka hiakato ray aman-dreny. Fa vao be denao mitsirary ny ray aman-drenao dia tezitra aminy ianao. Satria tsy te halala an'Andriamanitra tompoko. Dia natolotra Andriamanitra ho amin'izany. Io zavatra io. Mifanohitra amin'ny zavatra fahitantsika hatramin'izay mihitsy. Mendrika ny fatiny ny olona manao asa toy ireny. Didim-pitsarana navoaka an'Andriamanitra izany. Didim-pitsarana navoaka an'Andriamanitra izany ary fantatra izy ireo tsara. Nefa izy ireo mbola manao ihany ary izay manao koa dia akasitrahana. Izany tompoko ny atao hoe fahotana. Tsisy tafahala ao amin'io ny rehetrarehetra. Izay ny ilayntsika filazantsara. Averiko le izy teo izany. Mahalala an'Andriamanitra ihany ny olombelona rehetra, ny jentilisa mahalala an'Andriamanitra noho ny zavaboary manodidina azy. Saingy maninona? Tsy te halala an'Andriamanitra izy fa miseho ho endry. Zay ny problemany olona. Vokatr'izay dia natolotra Andriamanitra ho amin'ny faharatsiana rehetra ny olona. Avy amin'Andriamanitra izany, didim-pitsarana izany. Inona avy ireo faharatsiana ireo? Voalohany fanompoan-tsampy ny 520 Ny faharoa dia ny homosexualité 520 Ary ny fahatelo dia le toetra ratsy isan-karazany ataontsika rehetrarehetra ireny dia vokatritsika tsy te halala an'Andriamanitra daholo ireny rehetra ireny. Ny resaka fahotana izany dia mizara anankiefatra. Miresaka izy aloha fahotana jentilisa vitantsika iny toko voalohany avy eo izy izao hiditra amin'ny fahotana moralista toko faharoa hatramin'ny fahaenina folo dia ny fahotana Jiosy 17 ka hatramin'ny toko fahatelo 15 ary ny fahotan'ny olona rehetra. Dia hiditra amin'ny fahotana moralista amin'izay tsika fa efa hitantsika teo ny fahotan'ny jentilisa. Ny zavatra resahany voalohany dia Andriamanitra rehefa mitsara ny olona dia marina foana ny fitsarany. Araka ny fahamarinana ny fitsaran'Andriamanitra ny olona rehetra. Ka na manao ny tsara be ary ianao kanefa vereny amin'ny afo be dia mbola marina foana Andriamanitra. Araka ny fahamarinana ny fitsaran'Andriamanitra ny olona. Ozy izy amin'ny toko faharoatsika izao. Koa amin'izany dia tsy manan-kalahatra ianao ry olona. Dikany hoe tsy manan-kalahatra dia izao hoe tsy manana excuse mihitsy ianao atao anatrehan'Andriamanitra. Tsy manan-kalahatra ianao ry olona na iza ianao no mitsara. Fa izay tsaranao ny sasany no hanamelohanao ny tenanao koa. Fa ianao izay mitsara aza dia mba manao izany ihany koa. Izany dia olona mitsaratsara koa dia mba manao koa izy. Tsy mbola izy aloha mitratra teo dia mba miteny izy fa izy koa manao ihany. Fa ianao izay mitsara aza dia manao izany ihany koa. Nefa fantatsika fa ny fitsaran'Andriamanitra dia araka ny marina amin'izay manao toy izany. Araka ny marina ny fitsaran'Andriamanitra. Ary ianao ry olona izay mitsara ny manao izany kanefa manao izany koa ny tenanao. Moa heverinao fa ho afa mandositra ny fitsaran'Andriamanitra ve ianao satria ianao miteniteny hafa hoe aza manao an'izao nefa ianao koa manao an'izany. Tsy afa mandositra ianao. Sa mavonao ny haren'ny fahamoram-panahiny sy ny fandeferany ary ny faharipony. Satria tsy fantatrao fa ny fahamoram-panahan'Andriamanitra dia mitaonanao hibebaka. Dikany hoe fahamoram-panahan'Andriamanitra dia izao tsika mieritreritra foana hoe raha vao mandainga dia tonga dia tafotoana dia maratra. Raha vao manomono olona dia tonga dia voan'ny accident dia maty. Tsy mieritreritra an'izany tsika fa tsika mieritreritra rehefa voan'ireny tsika dia mieritreritra foana fa ina ary ny ratsy nataoko nahatonga nanao an'izao. Izany ny eritreretintsika. Voany ihany, angamba ratsy be mihitsy nataon'iny matotra raha accident mahatsiravina be ohatr'izao iny olona iny. Fa tsy izany. Misy ilay hamoram-panahan'Andriamanitra lazainy eo. Ny harena ny fahamoram-panahan'Andriamanitra sy ny fahatezerany ary ny fahamoram-pony. Ina ndika indraindray ianao mangalatra be dia lasa manana trano milay be. Izay ilay fahamoram-panahan'Andriamanitra. Everina rehefa tsisy angasany, nareo ny tsy mahay. Ny olona manao. Izay ilay fahamoram-panahan'Andriamanitra fa tsy midika izany hoe rehefa tsara be ny tranonao dia tahian'Andriamanitra foana ianao izay akory. Izay.
Ozy izy hoe ireny ozy izy tsy fantatrao fa famoram-panan'Andriamanitra mitaonanao ibebaka. Matoa ianao mbola tsy hiara fahatezeran'Andriamanitra androany, matoa ianao mbola tsy maty androany, matoa ianao mbola mahazo fitahiana androany, matoa ianao mbola arovan'Andriamanitra androany dia mitaonanao ibebaka izy zay. Zay ny anton'ireny zavatra rehetrarehetra ireny. Toy izany hoe fanditra anao sy ny fonao tsy mibebaka no ireketanao fahatezerana ho anao amin'ny andro fahatezerana sy ampisehoana ny fitsarana marin'Andriamanitra. Marina foana ny fitsaran'Andriamanitra. Faharoa ny fitsaran'Andriamanitra io koa dia araky ny asan'ny tsirairay. Miankina amin'ny ataon'ny tsirairay ihany ny fitsaran'Andriamanitra io. Ohatry ny ahoana ny ilazana azy 9:1. Ny fitsaran'Andriamanitra ozy izy dia hamaly ny olona rehetra araky ny asany avy. Ianareo? Hamaly ny olona rehetra araky ny asany avy. Fiainana mandrakizay ho an'izay maharitra manao soa mandraka hariva ka mitady voninahitra sy laza ary tsy fahafatesana. Raha mahavita an'izany ianao zany dia mahazo fiainana mandrakizay. Manao soa mandraka hariva, tsy tady voninahitra sy laza ary tsy fahafatesana foana ny ataonao dia mahazo fiainana mandrakizay ianao. Fa fahavinirana sy fahatezerana kosa no ho an'izay mitady ho an'ny tenany ihany, sady manohatra amin'ny marina ka manaraka ny tsy marina. Ngeza be io teny io fa tsy azontsika tsaina matetika. Mitady ho an'ny tenany. Raha vao ny fiainanao ny mitady ho an'ny tenanao, izay ahatsaratsara sy apetin'ny tenanao, dia io miandry anao. Mba azonao ve? Fahavinirana sy fahatezerana. Na mivavaka ary ianao mitady ho an'ny tenanao, Andriamanitra meo an'izao, ataovy an'izao, ataovy ohatr'izao, dia amin'izay mba lasa ohatr'izao, dia mba ohatr'izao, ohatr'izao, dia ohatr'izao, dia manana an'izao. Fahavinirana sy fahatezerana kosa ho an'izay mitady ho an'ny tenany ihany. Dia ny faharoa, fahavinirana sy fahatezerana ho an'izay manohitra ny marina ka manaraka ny tsy marina. Fahatelo, fahoriana sy tebotebo ho an'ny olona rehetra izay manao ratsy, na jiosy izy na jentilisa. Fa voninahitra sy laza ary fiadanana kosa ho an'ny olona rehetra izay manao tsara amin'ny jiosy aloha dia amin'ny jentilisa koa. Ka miankina amin'ny ataonao zany, manao tsara ianao, manao ratsy ianao, dia mahazo an'ry Jerova verina le teny hoe voninahitra. Ary ny fitsaran'Andriamanitra ny olona tsy misy fanavakavahana. Reo olona tena manaiky ve tsika raha hoe ny zanak'ampitsara nangalatra anao na namono anao, dia torianao any amin'ny fitsarana le zanak'ampitsara, dia ozy izy le mpitsara hoe satria zanako io dia afahako maimaim-poana. Manaiky an'izany ve ianao? Tsy manaiky an'izany ianao, zany ny tena kolikoly avo lenta e. Fa tsika tady hanao an'izany amin'Andriamanitra. Satria za ohatr'izao dia tokony atao ohatr'izao zany sy atao ohatr'izao nefa ianao tsy misy fanavakavahana amin'Andriamanitra amin'ny fitsarany. Tsy misy fizahatavan'olona amin'Andriamanitra. Tsy hatavan'olona zany izy. Hoe ny bôgosy ihany ny tahiny fa ny ratsy tsy mahazo. Tsy isy an'izany amin'Andriamanitra. Fa izay manota tsy nanana ny lalàna dia ho very tsy manana ny lalàna. Eto manko ny tiany lazaina hoe jiosy sa jentilisa. Dia ny tiany ambara hoe tsy misy fanavakavahana amin'Andriamanitra na izy teo ty na jiosy na jentilisa. Dia tsy manavaka an'izany Andriamanitra hoe ny jiosy kosa dia tahian'Andriamanitra foana dia tsy bedy mihitsy na maditra ary. Zay manota kanefa tsy manana lalàna izy dia very tsy manana lalàna. Ty izao ny jentilisa ny tiany lazaina eto. Zay manota manana ny lalàna kosa jiosy ny lazaina eto dia ho tsaraina araka ny lalàna. Mahazo daholo. Satria tsy ny mpandre ny lalàna no marina eo anatrehan'Andriamanitra fa mpakatò ny lalàna no hamarinina. Ay zany. Eo zany tsika levana. Dia mila makatò mihitsy zany. Mila makatò fa tsy mihainy fotsiny ihany. Dia noho ny toyany. Fa na oviana ireo jentilisa tsy manana ny lalàna ireo no misy manao izay nandidiny lalàna araka ny naim-pony, na dia tsy manana ny lalàna azy. Ireo dia manana ny lalàna ny tenany ihany. So nareo mieritreritra hoe ny jentilisa mbola tsy nahare baiboly, tsy nahare didy folo mihitsy dia tsy mba mahay manampy ianao raha ohatra ianao ka sahirana. Dia tsy mahalala hoe tsy azo ataony mangalatra. Fa indraindray ary reny mety tsy mangalatra kokoa noho itsika. Dia izay le lazainy hoe na tsy manana ny lalàna ary izy dia manao izay nandidiny lalàna araka ny naim-pony. Dia na dia tsy manana ny lalàna ary dia manana ny lalàna ny tenany ihany, ho an'ny tenany ihany, satria fantany hoe rehefa manao an'izao dia tsara, rehefa tsy manao an'izao dia ratsy. Ny ateny indrindra ny tena anisany ao anatiny io mahay tsara toetra lavitra noho ny kristianina ny ate. Fa tsy avotra foana izy na izany ary.
fa ireo dia maneho ny asan'ny lalàna voasoratra ao am-pony sady miferitrereta volombelona ary fisainany dia mifampepanga sy mifanafaka ihany koa. Nasiana Andriamanitra conscience koa anatin'ny olona. Dia io conscience ny olona io no mitsara anazy sy miteny anazy hoe mety zao na tsy mety. Fa io faramora ampanginina indrindra conscience io amin'ny fiainana rehetra. Ny fitsaran'Andriamanitra zany no izy tsika teo raha ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy dia araky ny fahamarinana. Andininy fahaenina ka hatramin'ny fahafolo manina ozy izy fitsaran'Andriamanitra. Araka ny asany tsirairay ary ny andininy faraky ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo teo ny fitsaran'Andriamanitra dia maninona? Tsy manavakavaka n'izaniza fa mamay foana ianao raha vao manao ny tsy mety. Fa raha mahavita mety foana ianao dia mahazo fiainana mandrakizay. Ny anankiray ngezabe koa ny fitsaran'Andriamanitra tia foana ny ngezabe izay mahatonga anao hoe very foana ny atena manao tsara ary izy dia ao amin'ny Kristy ihany. Ao amin'ny Kristy foana no hitsaran'Andriamanitra ny olona rehetra. Ka raha ao amin'ny Kristy ianao dia tsara fa raha tsy ao ianao dia tsisy. Ozy izy hoe izany no iseho amin'ny andro izay hitsaran'Andriamanitra ny zavatra tako nataon'ny olona araka filazantsara toriko amin'ny alalany Jesosy Kristy. Dia io zany tonga dia na ny zavatra tako nataonao ara dia tratra foana ianao. Hitan'Andriamanitra foana ny ataonao na afeninao ohatrin'inona ary ilay izy. Ary zany no hitsaran'Andriamanitra anao. Ao amin'ny Kristy foana ny fitsaran'Andriamanitra. Zay ny moralista fa ndao amindray tsika hiditra amin'ny Jiosy amin'izay zao. Hiditra amin'ny Jiosy. Ny Jiosy izay misesta be izay vahoakan'Andriamanitra. Hatramin'izay ary izay tsy mba harian'Andriamanitra mandrakizay izany mihitsy. Fa izay vahoakan'Andriamanitra manahoana ny ilazan'ny Paoly azy. Dia aseho amin'ny Paoly ny fahadisoan'ny Jiosy. Nareo koa mba diso ozy izy Paoly satria ahoana ozy izy? Zao ny fiheveran'ny Jiosy ny tenany. Resa amin'ny Paoly aloha nareo ny mevitena ohatr'izao fotsiny nareo e. Ny fiheveran'ny Jiosy ny tenany dia ohatr'izao. Fa raha milaza tena ho Jiosy ianao, tanareo le izy vakina ihany ny soratako eo ambony eo fotsiny dia vita e. Fa mila mahay mamaky Baiboly dia mivoaka izany. Fa raha milaza tena ho Jiosy ianao ka mitoky amin'ny lalàna sy manao an'Andriamanitra ho reharehanao, zany ny asany ny Jiosy, toky amin'ny lalàna. Zesta momba an'Andriamanitra hoe izy vahoakan'Andriamanitra. Raha mahalala ny sitrapony ianao sady mahay mamantatra izay zava-dehibe satria nampianarina ny lalàna ary matoky ny tenanao mpitarika ny jamba. Hoe ny Jiosy rehetra zany manana fahazavana dia mitarika azy jamba. Fa nazavanao amin'ny maizina, mpananatra ny adala, mpampianatra ny bodo. Satria ianao dia manana ny lalàna ho mariky ny fahalalana sy ny fahamarinana. Zay zany ny fiheveran'ny Jiosy ny tenany hoe izy ny tena milay indrindra satria izy no manana akaiky an'Andriamanitra, izy mitarika ny jamba, izy manana ny lalàna, izy mananatra ny adala, izy mpampianatra ny bodo. Dia ozy izy Paoly hoe ohatr'izao nefa ny tena toetra nareo Jiosy ireo e. Ohatr'izao nareo zesty nareo hoe nareo mahay lalàna satria nomena ny dity folo. Fa zao ny tena toetra nareo. Moa ianao izay mampianatra ny sasany tsy mba mampianatra ny tenanao koa va ianao? Ianao izay mitory hoe aza mangalatra, mangalatra ihany va ianao? Dia tratra ao anatiny io e. Zany tsy mba saiko milaza an'izany hoe manaova zao aza manao an'izao. Za tsy mahavitako. Zaho ohatran'ny lahy ihany ho aza. Fa za mahalala an'Andriamanitra. Ianao izay mitory hoe aza mba mangalatra ihany va ianao? Ianao izay miteny hoe aza mijangajanga, mba mijangajanga ihany va ianao? Ianao izay manao ny sampy fahavetavetana, mba mandroba tempolo ihany va ianao? Ianao izay manao ny lalàna ho reharehanao, mba manala voninahitra an'Andriamanitra ihany va ianao amin'ny andikanao lalàna? Fa araka voasoratra hoe ianareo no itenenana ratsy ny anaran'Andriamanitra ao amin'ny jentilisa. Ity andininy faefatra amby roapolo ity dia mamaly hoe ny valiny rehetra zany dia inona daholo? Eny, manao an'izany ianao. Ary ny olona rehetra manao an'izany daholo e. Ny habeny fotsiny kely na lehibe. Fa io ratsy dia ratsy io. Rehefa pozina ao anaty tavoahangy, na pozina kely io na pozina be dia mahafaty foana. Fa tsy hoe ny akosa aloha pozina kely ilay sotroky teo e. Mahatelo ianao va pozina iny. Dia ohatray koa fahotana. Za mijangajanga kely fotsiny. Rehefa mijery ihany andro. Fa za tsy nanao mihitsiny. Mitovy ozy ny tompo, mitovy izany. Zay ilay grave amin'io tratra daholo atsika tsisy afaka. Dia ianao zany miseho anazy hoe vahoakan'Andriamanitra, nefa ianao no tenenana ratsy any amin'ny jentilisa hoe zany no mba mpivavaka, zany no mba Jiosy, zany no mba vahoakan'Andriamanitra. Zany no marary anahy indrindra ny tenenina an'izany. Zany no mba mpivavaka. Tena marary ary rehefa tenenina an'izany.
Ny zetsy tiavan'ny Jiosy indrindra dia hoe izy voafora. Le famorana io mahatonga anazy ho lasa vahoakan'Andriamanitra. Fa ohatrany ahoana ny famorana hozy izy Paoly? Io izy Paoly tsisy dikany io raha tsy makatoa le didin'Andriamanitra ianao. Tsisy dikany mihitsy ho famorana io raha tsy makatoa ianao. Mahasoa ny famorana raha makatoa ny lalàna ianao, fa raha mpandika lalàna kosa ianao dia tonga toy ny tsy voaforana dia efa voafora aza. Zay. Tsisy dikany mihitsy zany le famorana rehefa mandika lalàna ianao. Fa raha mankatoa ianao dia mahasoa ny famorana. Fa ny fankatoavana ny zava-dehibe zany hozy izy Paoly. Ahoana ny ilazany an'izany? Ary raha makatoa fitsipiky ny lalàna ny tsy voafora, tsy atao isan'ny voafora va izy na dia tsy voafora aza. Moa tsy ho tsarainy tsy voafora izay makatoa lalàna va ianao izay mpandika lalàna na dia manana soratra sy famorana aza. Satria ho an'ny Jiosy mizesta be hoe izay voafora. Ireo tsy mifory ireo. Ireo jentilisy ireo, izay ny tena vahoakan'Andriamanitra. Dia hozy izy Paoly hoe tsisy dikan'izany. Rehefa tsy mankatoa lalàna ianao dia ianao indray ara ny ataony tsy voafora mamay ho tsarainy satria izy ara mahavita mankatoa ny lalàna mihoatra anao. Donc ny fankatoavana lalàna ny zava-dehibe fa tsy ny famorana akory. Dia mipetraka foana zany amin'ny lafiny rehetra ry zareo. Amin'izao fotoana izao tsy resaka famorana intsony antsika fa iny batisa, ny sakramenta any am-piangonana. Zany ny mampirehare. Fa mitovy ihany ny dikany. Tsy misy dikany ireny raha tsy mankatoa tsika satria ny fankatoavana ihany ny zava-dehibe. Mitovy ihany io. Toy foana ilay izay matenin'Andriamanitra azy. Tsy mety lany daty io na ho an'ny mpino tany Romana na noratam-Paoly azy dia mitombona foana izy ho antsika androany. Inona raha ny atao hoe Jiosy, le vahoakan'Andriamanitra? Iza ny tena vahoakan'Andriamanitra dia iza le tsy izy. Satria izay le mampiady ny zareo. Izay le izay sitiavan'le Jiosy le jentilisa. Inona ny tena mahavahoakan'Andriamanitra? Dia hozy hoe fa tsy ao amin'izay miseho ivelany maha-Jiosy, ary tsy izay miseho eo amin'ny nofo ny famorana, fa izay eo amin'ny afina ny maha-Jiosy, ary ny famorana dia amin'ny fo, amin'ny fanahy fa tsy amin'ny soratra. Ireny dia tsy mandray dera avy amin'ny olombelona fa avy amin'Andriamanitra. Zay. Le maha-Jiosy zany soloantsika foana hoe mahavahoakan'Andriamanitra na mahazanak'Andriamanitra izy amin'izao. Ny mahazanak'Andriamanitra antsika zany dia tsy le pozitiv elany hoe manao palitao sy kravaty, miakanjo mihaingo be makany am-piangonana. Tsy zavatra ivelany mahavahoakan'Andriamanitra. Tsy izay miseho amin'ny nofo ny famorana hoe efa vita an'izao, efa vita an'izao. Fa izay ao amin'ny afina ny mahavahoakan'Andriamanitra, ary ny famorana dia ao amin'ny fo. Rehefa ny foraina ny fonao, ny ova ny fonao, ny fanahinao, tsy amin'izay zavatra voasoratra izahanao arahana, fa amin'izay hitan'Andriamanitra, ny dera dia avy amin'Andriamanitra, dia izay ianao ny zanak'Andriamanitra. Fa tsy miankina amin'ny ety ivelany hoe zay avy amin'ny fiangonana ohatr'izao, zay efa vita batisa ohatr'izao, zay efa mpandray fanasan'ny tompo ohatr'izao, zay tsisy dikan'izany. Zao ny akanjonay, tsisy dikan'izany. Ny ao amin'ny fonao, ao ny jeren'Andriamanitra. Fankatoavanao, zay ny zava-dehibe. Fa inona raha ny tombotsoan'ny Jiosy fa gady dia tsisy dikany mihitsy kosa aloha le Jiosy e. Dia hozy izy Paoly hoe misy dikany ihany le Jiosy Inona ny tombotsoany? Izy nahazo ny fanambaran'Andriamanitra. La révélation de Dieu dia nomenan'ny Jiosy. Hozy izy amin'ny toko 7:1 tsika izao. Inona ary ny tombony ananan'ny Jiosy ary inona ny soa azo avy amin'ny famorana raha izany e? Satria le famorana anie porofo mahavahoakan'Andriamanitra e. Na hoe inona ny tombony maha-kristianina sy inona ny tombotsoa azo amin'ny batisa sy ny fanasan'ny tompo sy ny fiangonana zao. Fa eto aloha izy ny Jiosy ihany ny tena mitombona. Maro ihany ozy izy amin'ny lafiny rehetra fa zao ny tombotsoan'ny Jiosy dia zao izy ny tolorana ny tenin'Andriamanitra ho andraikiny. Dia io testamenta taloha io nomenan'ny Jiosy. Dia izy mendraikitra an'io, izy mikarakara an'io. Ary mahatonga an'io tsy niova hatramin'izao dia noho ny Jiosy ny tazona anazy. Fa raha tsy Jiosy izay tena manana rigueur be ny tazona an'io baiboly testamenta taloha io dia efa niova io. Inona zany lazain'ny olona novain'ny kristianina ny baiboly dia tsy marina izany. Dia izay zany ny tombotsoan'ny Jiosy izy nomenan'ny tenin'Andriamanitra ho andraikiny. Dia avy aminy nomenan'ny didy folo sy ny baiboly rehetra. Ao amin'ilay tombotsoan'ny Jiosy ihany dia hozy izy Paoly hoe tsy voakasiky ny tsy fahataterahan'ny olona ny fahamarinan'Andriamanitra. Hoe Andriamanitra marina foana na ny fidin'ny Jiosy ary izy kanefa Jiosy tsy tanteraka, tsy nahavita nankatoa ilay faneken'Andriamanitra dia marina foana Andriamanitra na tsy mahatateraka an'izany aza ny Jiosy. 7 tsika izao toko 7. Ahoana ary?
raha tsy nanaiky ny sasany moa tsy fahatokiny va foana ny fahatokin'Andriamanitra zay satria misy sasany tsy nanaiky dia foana avy ny fahatokin'Andriamanitra satria misy olona tsy mihina tsy mety mibebaka sanatria izany aoka Andriamanitra no ekenao marina fa ny olona rehetra kosa mpandainga araka voasoratra hoe eto amin'izay izy miteny mba ho hita marina amin'ny teninao ianao ary ahery raha tsaraina fa raha ny tsy fahamarinantsika mampiseho ny fahamarinan'Andriamanitra inona no lazaintsika tsy marina va Andriamanitra raha mampiatra amin'ny fahatezerany mitery araka mifanaony olona sanatria izany io ny tsy fahamarinantsika vao mainka mampiseho ny fahamarinan'Andriamanitra ary raha mampiseho ny fahatezerany amintsika Andriamanitra dia marina foana izy izany ny tena araka mifanaony olona ozy izy Paoly sanatria izany fa raha izany ataon'Andriamanitra ahoana ny fitsara zao tontolo izao satria zao tontolo izao ratsy daholo raha ny tombony ny lainga kosa ny fahamarinan'Andriamanitra mba ho voninahiny na ahoana mbola tsarainao mpanota ihany na ahoana ary tsy hanao ratsy sika iavian'ny soa zay foana le fitenin'ny olona zao tsika hanao ratsy raga dia mindran'Andriamanitra fo dia iavian'ny soa sy ny ohatr'izany tahaka izany ny tenin'ny sasany izay manendrikendrika anao milaza izany mendrika ny fanamelohana azy ireny satria tsy marina zany tsy miteny izany mihitsy Paoly hoe dao tsika hanao ratsy dia hitobaka be ny fahasoavan'Andriamanitra rehefa avy eo fa anseho amin'i Paoly dia izao hoe raha mitsaranao Andriamanitra ka meloko ianao dia marina foana izy amin'izay fotoana izay dia zao verenantsika amin'izay ary ny amin'ny Jiosy izy izy Paoly hoe nareo Jiosy eny diso ihany nareo satria nareo miteny nefany ataonareo le zavatra le tsy izy zany satria nareo mihevitra ny tenanareo tsara satria nahazo ny soratra masina dia mihevitra ny tenanareo tsara nareo fa ny tena toetranareo dia ratsy ohatry ny olona rehetra koa ianareo manao tsy mahatateraka n'ilay lalàna sy le didifolo izay dradradradrainareo korinareo na kely azy ary lanja ny famorana ozy izy Paoly teo dia izao tsisy dikany io fa raha rehefa tsy mankatoa ianao satria ny fankatoavana ihany ny zava-dehibe fankatoavana ihany ny zava-dehibe fa tsy ny famorana ka rehefa miforaina ianao ka mankatoa dia tsara izay ary na tsy miforaina ary ianao fa mankatoa dia izay koa ny tsara dia miteny amin'izay izy hoe ny tena Jiosy izany tsy ety ivelany fa ao amin'ny fony jeren'Andriamanitra ny ao anatiny dia nilaza izy hoe ny tombontsoa an'i Jiosy dia tokana ihany izy nomena ny soratra masina ho andraikiny zay ihany ny tombontsoa an'i Jiosy ary faharoa na tsy mahatateraka ny lalàn'Andriamanitra ary ny Jiosy dia marina foana Andriamanitra marina foana Andriamanitra ao anatin'izay miditra amin'izay ary tsika fahotan'ny olona rehetra toko 7:7 tsika izao voalohany dia ozy izy Paoly hoe mpanota avokoa ny olona rehetra tsisy afa-miala ary amin'ny 7 ina izy dia efa miteny izany fa tsy te amin'ny 7:20 ozy izy hoe ny soratra masina mihitsy milaza an'izany hoe mpanota avokoa ny olona rehetra dia maka verse be dia be Paoly anehoany an'izay hevitra izay ahoana rozy izy ambony noho ny hafa ve tsika ambony noho ny hafa ve ny Jiosy ny tia lazaina eto satria izy Jiosy tsy izany velively satria efa voalaza antsika raha teo mpanota avokoa na ny Jiosy na ny jentilisa ny dikany hoe raha teo dia hoe efa nilazaintsika teo aloha teo fa mpanota avokoa na ny Jiosy na ny jentilisa dia izao amafisiny amin'ny voalaza ny soratra masina amin'izay le izy hoe araka ny voasoratra hoe tsy misy marina na dia ray azy afa-tsy ianao ame lazainao tsisy na ray azy tsy misy marina na dia ray akory azy tsy misy mahafantatra tsy misy an'izany mitady an'Andriamanitra izany matoy tsika rehetra mitady an'Andriamanitra mivavaka dia ho atsika izay fa tsy ho an'Andriamanitra mba hazo vola mba hazo asa mba hazo vady mba hazo inona izay ny antony ivavahantsika tsy misy izay mitady an'Andriamanitra samy nani avokoa izy rehetra samy tsy mahasoa avokoa izy rehetra samy tsy misy izay manao tsara na dia ray akory azy tsisy na ray azy Salamo 4:10 nyraisin'ny Paoly teo dia io izany maneho hoe mpanota avokoa ny olona rehetra tsisy avitra tsika na ray na Jiosy ianao milaza vahoakan'Andriamanitra na jentilisa dia mpanota avokoa fa zao ny rehetra aminao ihany koa dia mpanota avokoa hatrany etapon-doka hatrany etapam-paladia dia mpanota avokoa fa tsy hoe za aloha mpanota fa ny saiko tsy mpanota za mpanota fa ny
Safidy koa tsy mpanota, mpanotana ny safidinao ara tompoko. Mpanota avokoa ny rehetra amin'ny olona. Zavatra lazain'ny olona rehetra dia mpanota daholo ny voaka ny vavany. Fasana misokatra ny tendany, ny lelany anaovany fitaka, salamy 5. Poiziny menarana ny omban'ny molony, salamy 700. Fenozina sy teny mangidy ny vavany, io vava, lela daholo, ratsy. Mbola mamerina n'izany Jakoba amin'ny larobia, amin'ny lakamisy tsika mianatra an'izany raha tonga any amin'ny sekolin'ny baiboly ianao. Tsy izay rehetra lazaina fa izay rehetra ataony koa dia mpanota daholo ny zavatra ataon'ny olona rehetrarehetra. Mailaka datsa-drany tongony, fandravana sy fandringanana ny eo amin'ny lalany, tsy fatany lalany fiadanana. Tsisy, ratsy daholo ny zavatra ataony sy alehany rehetrarehetra. Inona ny loharan'ny fahotana? Fa maninona ny mahatonga ny olona manota ohatr'izany? Avay izy io fahotana io. Dia verenantsika ihany ny ohabolana dia miteny hoe ny fahatahorana an' Jehovah ny fiandoham-pahendrena. Fa rehefa manohy Paoly amin'ny 9:20 amin'ny Romana 7 dia hozy izy hoe tsy misy fahatahorana an'Andriamanitra eo mason'ny olona. Tsy matahotra an'Andriamanitra zany ny olona, dia izay no mahatonga ny olona tena mpanota. Tsisy matahotra an'Andriamanitra. Ka atao inona ary lalàna? Raha mpanota daholo ny olona dia atao inona ny lalàna? Inona ny tanjon'ny lalàna? 9:20. Fatatsika koa fa izay zavatra lazain'ny lalàna dia lazainy amin'izay manana lalàna mba ho voatampona avokoa ny vava rehetra ka hiara-ny fitsaran'Andriamanitra izao tontolo izao. Satria tsy misy nofo hamarinina eo anatrehany amin'ny asan'ny lalàna fa ny fahalalànany amin'ny ota ihany no azo avy amin'ny lalàna. Voalohany zany ny lalàna zany dia natao hitsarana izay tsy mankatoa. Zay ny antony nanomezana ny lalàna, raha vao tsy tanteraka ao io, tsarana izay tsy mankatoa io. Zay zavatra lazain'ny lalàna dia lazainy amin'izay manana ny lalàna mba ho voatampona avokoa ny vava rehetra ka hiara-ny fitsaran'Andriamanitra izao tontolo izao. Mangina tsy afaka miteny eo anatrehan'Andriamanitra intsony hoe ka zany nanao an'izao io ny lalàna. Tsy tanteraka ao, vita. Tsisy adihevitra mihitsy amin'ny fitsarana. Faharoa, atao inona koa lalàna? Hozy izy hoe tsy misy mahatanteraka an'izany. Tsisy. Raha niteny izy teo fiainana mandrakizay ho an'izay manao ny soa mandrakariva sy mitady voninahitra sy laza ary dera, dia tsisy mahavita an'izany. Tsy misy nofo hamarinina eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fanatanterahana lalàna, satria tsy tanteraka ao zany io. Na matanteraka 7:70 ianao fa ny ray tsy tanteraka ao dia tonga dia diso amin'izy rehetra. Tsisy mahavita matanteraka lalàna zany. Dia atao inona zany lalàna? Dia hozy izy hoe fa ny fahalalànany amin'ny ota ihany no azo avy amin'ny lalàna. Raha ataoko amin'ny fiteniko izy dia izao hoe ny lalàna dia natao hahafantarana hoe nanota. Lalàna tsy natao ezahana ho tanterahana, fa ny lalàna natao ahitana hoe mpanota. Tsy tanteraka io lalàna io. Fa ka azo ve tsika? Tsy mora zany satria hatramin'izay no nampianarina antsika hatrany amin'ny sekoly alahady dia hoe tanterao ny lalàna. Aza manan'Andriamanitra hafa afa-tsy izao. Manajany sabata, aza manao sarin-javatra voasokotra, aza vavakamo, manajany sabata, manajany ray sy reninao, aza mangalatra, aza mitsangajanga, aza mamono olona, aza mampangalainga, ary aza mitsiriritra. Dia niezaka nanao an'izany tsika hatramin'ny mbola kely. Dia sasany mba mody endreny ivelany eo, io fa tsy manao an'izany mihitsy lery. Fato! Grave be. Hitan'Andriamanitra zany. Zay zany ny lalàna, mila fankahazo tsika eto. Tsy natao hamarina, tsy manamarina atsika mihitsy ny lalàna, fa manameloka atsika no asan'ny lalàna. Raha iverenantsika iny teo iny dia izao hoe mpanota avokoa zany ny olona rehetra, ary mpanota avokoa ny rehetra amin'ny olona. Na izay rehetra lazainy dia mpanota avokoa, na izay rehetra ataony dia mpanota avokoa, ary ny loharan'ny fahotana dia ny tsy fahatahorana an'Andriamanitra. Ny tanjon'ny lalàna dia tsotra, le fandresantsika teo, hitsarananao, anehoana hoe mpanota ianao. Zay ny ilaina ny filazantsara. Satria hatreto dia maizina ny tableau, mpanota daholo tsika menakavy io, na iza mitabataba mikrona nareo endribe eny amin'ny tseza eny, dia mitovy ihany, mpanota daholo, mila filazantsara.